raha ohatra miteny marina tegna tokony mba hinoina za efa eto 15 minutes en avance miamby anareo za ry soldat nakajiaby avy anareo tsara tsy avy anareo za mba misy naka mitongava ry tompoko mitongava mitaky zonao fa tsy solelaka lava isan'andro aty empaka reraka tsika ingay reraka tsika misolelaka lalandava aty ovina isaka ombiagna zegny anareo karaha io fo tongava anareo zala fireneny natao dijabina ny fametahana ny candidat zay tsy lany mbahoaka ina moa zany natao hoe démocratie zay tokony misy eto amintsika zay mifatoatsika masoan'ny malagasy zany atao hoe démocratie izany nefa ny ankehitriny izy io dia hitanareo fa verjour reto namana reto reo nisy nitaritina ny nama zao hoe fo 20 zao no tazomin'ny filaminana eto ny gendarme moa zany satria nosamborona naneo ny zoany ama démocratique atsika dia zony vahoaka ingeny maneo ny safidiny zony vahoaka miaro ny safidiny zony vahoaka mahazo miteny ihany koa ny manimba zavatra zava tsy nataonydretondreto tsika tsy naheno hoe nisy von'olona tany nisy dorotrano sy ny sisa ka nahoana moa no tsavela hiteny nahoana moa no kobonina fotsiny zao ny safidiny ka mba nampalahelo ny tena raha nanantona izy ireo amin'ny masony vavavahoaka no hijoroko eto fa ho tsaraina hono reto namana satria nasainy ijoro naneo ny safidiny mpitandro filaminana atao hitivitra ny vahoakany dia masay izy hatramin'ny farany nitifiro ary le vahoaka satria ny vahoakany tsy azonao sakanany ireo ne mino an'Andriamanitra mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny matoky izy niverenan'le safidiny teo amin'ny lapan'ny tanàna tamin'izany fotoanandro zany nanaovan'ny révolution orange na ny hetsika volomboasary tamin'izany fotoanandro zany dia natao tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey izay fanendreny zay dia ny 7 Febroary niakatra teny Antaninarenina ary tao Antaninarenina teo zany dia nisy ny sakana nataony ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny EMO ny amin'izay dia nisy koa ny fanakanana hoe tokony tsy oatra isika fa raha ohatra ka mihoatra isika dia mety hitifitra iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena aloha isika amin'ity maraina ity ary ireo tantaran'ny firenena tato anatin'ny 50 taona farany no resahantsika satria treto dia mbola tsy hita ny marina inona ny tena marina mikasika ireo zavanitranga teto amin'ny firenena tato anatin'izay 50 taona izay lasa any anatiny hoe adevitra politika fotsiny ilay raharaha tsy hita loatra ny hoe fiafarantsy ny fiandohany dia mandeha makaizany raharaha rehetrarehetra izay nitranga teto amin'ny firenena zany hoe karazany velomonka ihany satria ohatran'ny miray tendro ve ny mpiadevitra politika eto amin'ny firenena satria ireo mpanao politika izay nifanohikevitra tamin'ny fotoanandro dia miara-dalana amin'ny fotoana sasany dia lasa misaraka indray amin'ny fotoana manaraka dia miovaova arak'izay ny fomba iresahana ny raharaha-pirenena sy ny tantara nisy teto amin'ny firenena zany hoe izay no mampanjavozavo hatrany ilay tantaran'ny firenetsika hatramin'izay raha tsy resaka tsika nanomboka tany amin'ny 13 Mey taona 2017 mazava loatra moa ny mahakasika ny tantara iny fa dia teo ny vonomoka natao tamin'ireo mpianatra ny tolona teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 13 Mey ataona 2017 ary ny afara tamin'ny fialan'ny filoham-pirenena Tsiranana Philibert ary dia nandeha hatrany ny tantara taty aoriana moa tsy resahantsika betsaka mpitso ny fotoana nahafatesany 50 taona lasa zay ny namonona ny kolonel Richard Ratsimandrava dia mbola miverimberina foana ny karazana adievitra mandrakity ny androany tonga amin'ny tononkalo ny rady foana ilay izy hoe mbola atao mifamitorana 50 taona ve tsika tsy mahita ny marina mihitsy hoe mangirana mikasika ny hoe iza tokoa ary no namono ny kolonel Richard Ratsimandrava manepoka fotsiny ve ireo mahalala ny tantara ny tantara nentina ihany koa ve ny nina tsoina sa le tena tantara marina no nentina ho an'ny taranaka faramandimby iza no tena vavolombelona lazany marina ny tantara teto amin'ny firenena satria matoa
tsy mbola tafavoaka ny marina dia tonga amin'ny mihetsika tetsy Ambohijatovo avaratra. Zany zao mbola fanontaniana mipetraka daholo dia iza no tompon'antoka taminona namonona ny Richard Ratsimandrava. Nisy ihany ny filazany amiral Dideratsiraka melo kely ny fotoana alasana ny hoe Gilles Andriamahazo ihany moa efa nodimandry dia vomay miafina zany le tantara ny sisa velona na nanatry maso na nilaza akaiky dia tsy niova ny fomba firesahana kanefa tsy nahavoaka ny marina akory zany ny raharaha ny colonel Richard Ratsimandrava tamin'ny taona 577. Nandalo ihany koa ireo karazana fahafatesana izay mampiahano ny everan'ny fomba fijery ara-politika teto amin'ny firenena, ny contre-amiral Sibongi, lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy, ny premier ministre Joël Rakotomalala, samy tany mpamoizakova tany daholo zany no nazeran'ny fiaramanidina sy ny DC-3 ny helikoptera. Teo ihany koa ireo karazana hetsika teto amin'ny firenena, ny raharaha ny Kung Fu sy ny TTS tamin'ny taona 5 tsy hitany marina mandrakitiny androany, ny raharaha ny folo aogostra 1 iza marina no tena tompon'antoka tamin'ireny raharaha rehetrarehetra ireny. Dia eo zany ny fanilihana satria voalaza fa nisy karazana fampiadiana foko mihitsy tamin'izany fotoanandro zany hoe nanafatra foko hafa izay namely ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 1 nisy tantara nivoaka koa aza fanomezana baiko nataon'ry generaly premier ministre teoloha Désiré Rakotoarjona amin'ny CMS Sonerana ny volana marsa 2017 nahafaty andry lahy Gaston sy ny namparatra ny ray aman-dreny Monja Jaune tamin'ny taona 20 marsa 2017. Teo ihany koa ireo tantara izay mbola nitranga taorinan'izany 2017 zany dia taty amin'ny taona 2010 dia heverina fa nisy raharaha goavana ihany koa nitranga tao anatin'izany. Teo ireo milisy izay nambara fa milisy ny Zanadambo, teo ny Tafimpanjakana, teo ny sy ny karazany reny rehetrarehetra reny anisana namarika ny tantara teto amin'ny firenena. Ny raharaha ny taona 20 ny 7 febroary satria mifamaofao be zany ny tantara. Isika teto amin'ny radio Antsiva anisan'ny vavolombelona ny tantara tao anatin'izao 30 taona nitsanganantsika zao. Raha tsy resaka zany tsika nanomboka tany amin'ny taona 1770. Isika moa nahafantatra ny tantara ihany na dia mbola tsy nijoro ary tononja-peo tony talohan'ny taona 1770 fa taorina ny 1770 nijoroan'onja-peo dia 30 taona ny radio Antsiva vavolombelona ny tantara izay nisy teto amin'ity firenena ity. Misy koa nefa ny manova ny tantara teto amin'ny firenena, misy ny mini mamadika ny tantara. Raha ohatra ka tany amin'ny taona 20 nresahana ny 20 janoary le lazaintsika hoe alatsinainy mainty, iza ny tompon'antoka tamin'ireny fotoana ireny dia isika mahalala ny tantara. Isika ihany koa nafantatra ny 7 febroary natrehantsika zany ary teny atoerana mihitsy tsika amin'ny radio televizion Analamanga RTA dia voatifitra ny mpanao gazety andro tamin'izany fotoanandro zany dia maty teo anatrehantsika mihitsy no nitrangany zany. Isika anisan'ireo ny ankohoka tamin'ny tany vokatry ny tifitra variraraka atreny Analakely rehetrarehetra teny. Betsaka ny tantara fantatra fa saingy misy mini manova ny tantara teto amin'ity firenena ity dia lasa fifamaliana ara-politika no iafaran'ilay tantara rehetra. Teo ny raharahan'ny 20 aprily 2012 sy 2020 nisy koa ny vahiny tonga teto amintsika tamin'izany fotoanandro zany hoe nisy fikasana hamono mpanao gazety mihitsy teto amin'ny radio Antsiva kay tamin'izany fotoanandro zany efa nikonokononona tany ambadika tany saingy teto amin'ny fandaharantsika vahiny atoandro moa no nilaza tampoka an'izany ilay vahiny dia
izay teo nataitrantsika tamin'izay fotoanandro zay hoe ay nisy an'izany ve ahoana zany tantara zany ny tantara rehetra nitranga teto amin'ny firenena dia lasa adihevitra makany amin'ny ara-politika fa tsy tena ny famoahana ny marina ary iza koa ny tompona andraikitra zay tokony hamoaka ny marina eto amin'ny firenena zany hoe lay rafi-pitsarana misy eto Madagasikara ve tsy afaka anatanteraka an'izany ilaza ny hoe amoaka n'izany fahamarinana izany tokoa eto amin'ity firenena ity sady any hoe noho ny antony ara-politika tany amin'ny taona 1979 nefa noheverina fa tokony hosarana ny fahefam-panjakana eto Madagasikara dia ny fahefana mpanatanteraka izay misy ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre izay any amin'ny mpanatanteraka misy koa ny fahefana mpanao lalàna dia ny any amin'ny antenne mera pirenena no tokony ametrahana zany ary tao anatin'izay repoblika fahatelo zay moa no naverina indray ny rafitry ny hoe asiana antenne meran-dolona zany hoe ny chambre tsara mitokana mihitsy dia ireo rafitra ireo zany no tokony nosarahana teto amin'ny firenena zany hoe tsy mifampitsabatsabaka ny anaran'izany raha ny fandehany raharam-pirenena ary zay ny mahatonga ny hoe ny ariam-panatanteraka tsy mahazo miaona mivantana ny filohan'ny repoblika amin'ny solombavam-bahoaka fa amin'ny alalan'ny fifanoratana antaratasy no ifampiresahana amin'ireo androm-panjakan'ireo indrindrindrindra ao anatin'ny fotoana izay le hoe fahaleovantena ny fitsarana no nametrahana azy ka ny zavatra misy aloha hatreto dia niovaova rehefa ny sara-dalana ny mpanao politika dia mifampiapanga fa ianona ny tomponantoka ianona ny tomponantoka rehefa miaraka nefa dia ohatra mampiraisaina fa izy ireo dia tsy tomponantoka fa ianona indray ny tomponantoka mpanoratra ny tantara ny tony firenena itony ary dia mety ihany ny fotoana ilazana an'izany marina rehetrarehetra zany fa dia ho hitantsika eo ny fotoana ahafahantsika an'izany ny antsiva raha teo moa zay hoe mahantsiva zay dia fantatsika tsara zany ny radio antsiva izany fa ny tantara ny lalantsainy antsoina hoe antsiva dia zavatra ampanenona izy io ilazana fa misy fanafiana na loza mitranga ao an-tanàna dia misy ny mpitsoka ny antsiva mba ho mailo sy taitra daholo ny fiarahamonina dia ao anatin'izao fahatelopolo taona antsika zao mbola isy ny fotoana lehibe ahafahantsika mamoaka ny antotan-taratasy lehibe teto amin'ity firenena ity arak'izay efa natrehantsika amin'ny mahavavolombelony ny tantara atsika fa hatreto aloha zany dia mbola hiady-hevitra foana ny mpanao politika ifampiapanga misy niaraka dia avy eo misaraka dia samy hafa ny fomba ilazan'ny tantara dia zany hoe tantara diso no ampitaina ve amin'ny tantara mety hodisoana na tantara mety ho arirarira ifaniliana ary miankina amin'ny fihavanana ara-politika no fomba iresahan'ny mpanao politika ny tantara teto Madagasikara hatramin'izay ka arakaraka ny fironana na ny firehana no ilazana fa izao no endrika ilay tantara mety miova ny fomba iresahan'ny lamba ny fanaovana politika ka arakaraka ny lamba isalorana no ahitana ny endrika ilay politika fa tsy arakaraka ilay politika tena ijoroana no mahatonga azy haneo ny foto-kevitra ao anatiny ijoroany hitazonana n'izany etika politika zany tsy gaga isika androany raha mandreny hoe itya lasa nakato itsy lasa nakaria ry lasa nakaria dia mivadibadika tahaka ny lelamay eo zany lay fanaovana politika vitsy sisa zany ireo antoko politika azo lazaina fa hoe tena mitazona foto-kevitra ary manana foto-kevitra ijoroana mihitsy ao anatin'izay fanaovana politika izay foto-kevitra mandala ny fiarahamonina sy ny rafitra any amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka izay no tena hoe foto-kevitra ijoroana ary izay no tena tokony ho tandrovan'ny antoko politika dia sanatritsika hoe miangatra ve raha miresaka an'izany satria izay anefa lay marina misy antoko politika vitsivitsy eto tena mijoro amin'ny firainkevitra zany hoe ohatra ny otrikafo zany ohatra tena mijoro amin'ny hoe tsy miankin-doha isika ary tsy tokony hiankin-doha ary tsy miray feo amin'ny hoe fanaovana politika feno fiatsaram-belatsia ao ihany koa ny antoka sy dinan'io sy ny ADN ny hoe andao aorinatra ny fotony mihitsy tsy lany andro eo pisikinansika amin'ny adila politika fa any amin'ny fototra mihitsy mila amboarina sy aorina dia manorina firenena isika manorina rafitra vaovao isika ao ihany koa ry Lazare Zafiason hoe io système io na io rafitra misy io
tokony alana amin'izay ny rafitra izay mangeja satria rafitra ny fanjanahana sy ny rafitra ny tandrefana io alaina tahaka aty antsika io zany karazana antoko politika zany zany no azo lazaina fa mijoro amina foto-kevitra dia iventsika fa izay mihitsy ilay lalan-tsaina tokony ananganana antoko politika mba hifototra amina lalan-tsaina mba tsy andehanantsika amin'izao fotsiny zany hoe mandeha tsisy jiro ny tanora ilay fanaovana politika dia lasa hifaniliana dia disoina daholo ny tantara na inina disoina na ihany koa avily ihany koa ny tantara mba tsy voahany marina teto amin'ny ity firenena ity. Tompolasy tombovavy ireo no tepoka etsika miainga ifampizarantsika eto amin'ny radio Antsiva amin'izao maraina ny alatsinainy izao anasanantsika rehetra ampanajana ampitoniana ampanajana ihany koa satria isika mifampitaiza ato anatiny ity onjam-peo ity dia ampanajana no hitondrantsika ny dindinika ao anatiny 3 minitra izahantsika ho fezina ao anatiny 3 minitra izany faneho-kevitra hoentsika eto amin'ny radio Antsiva izay amin'ny alalan'ireo antso an-telefona. Mbola tsy vonona ny mpiantsehatra aloha hatreto iresaka an'izay hoe tantara ny firenena izay satria misy tantara zany eto mety sanatria ho voakasikasika daholo hoe ny akamaroantsika rehetrarehetra ny amin'ny hoe misy tantara ary sarotra tokoa ny fomba ao anatin'izao fotoana izao dia ny 7 febroary sy ny 12 febroary 2017 ny 10 aogositra ny teny amin'ny toerana izay nisina hetsika ny 20 janoary ny taona 2024 dia ireo anisan'ny tantara faraparany izay niainantsika tato anatin'ny 10 taona ny ainan'ny firenena moa zany tato anatin'izay 10 taona izay mbola tsy nivoaka ny marina raha iresakitsika ohatra ny ny tantaran'izany 7 febroary ina marina no nitranga ny 20 janoary ina no nitranga ny volana desambra taona 2024 rehefa nisy ny famorina natao teny amin'ny kianja n'Ambohijatovo nametrahana an'izany kianja zany ho kianjan'ny demokrasia ny volana desambra taona 2024 dia teraka teo zany ny hoe misy karazana loniloniny tranga sy antsojainy tranga natao tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany nahatonga azy nitsangana nanao an'ilay hoe hetsika volomboasary na ny révolution orange tamin'ny taona 2024 ary io no nanamarika an'izay rehefa nigadona ny 20 janoary taona 2024 rehefa nanome fepitoana hatramin'ny 13 janoary mba hamahana ny olana satria nisy antsojay natao tamin'ny orinasa ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana andro zany nisy ny fanakatonana ihany koa ny onjam-peony satria nisy ny raharaha ny 4 novambra taona 2024 izay nanamariana ny tsingeritaona ny amiral Didier Ratsiraka nahatonga azy nanao lahateny ka nanakatona ny fitondrana marika Ravalomanana an'izany onjam-peo zany tamin'izany fotoana andro zany dia teo zany no teraka ny lonilony sy ny disadisa dia ny afara tamin'ny fitakiana ny fanesorana satria hoe mitaka ny fanesorana ny ministry ny fitantanam-bola teto amintsika satria dia ny fangaro ny volam-panjakana tany amin'ny volana aogositra 2024 aogositra no nanomboka navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena ihany koa ny fivangarony dia niteraka an'izany lonilony zany 20 janoary no nanomboka nidina andalam-be hoe anao fitokonam-be ary ny alatsinainy ny 20 janoary no anomboka izany fitokonam-be zany dia nisy ny filaharam-be ny ainga tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey dia nisy moa ny zavanitranga hitantsika ny alatsinainy manontolo iny nandritry ny alina dia isika teto amin'ny onjam-peo sisa ny any nosinga mba nandeha teto amin'ny radio Antsiva no any radio niodina teto Antananarivo dia teto no voamaraim-be ny 17 janoary no niresaka ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Marc Ravalomanana satria tsy tsony ny aino manjery nandeha teto Antananarivo vokatra izay hoe fahamaizana sy ny fandrobahana ny tranga teto izay ary rehefa avy eo dia tonga teto ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina izay mpifanandrina ara-politika tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia samy teto zany no nitondrana ny faneho-kevitra ary ny sesy
ny fandimby ny resaka teto nandritra ny 7 janoary ny mpanao politika rehetra ny atoandro moa tamin'ny 1 no tonga tetsy amin'ny radio pirenena malagasy ny filoam-pirenena Marc Ravalomanana teo no nilazany fa général Dolin Rasoloarson sy ny Andriamatoa Ratsiraka Roland no tompon'antoka tamin'ny hetsika fa izy nilaza moa tamin'ny Radio France Internationale sy ny France 24 fa ny hoe izao dia name toromarika ho an'ny mpitandro ny filaminana fa tsy hetsika mandritra n'ilay 9 janoary ary dia tsy nisy tokoa mpitandro ny filaminana zany nanakana raha tokony ho azo nosakanana ihany zany tamin'ny fotoanandro dia tsy nisakanana zany fa navela isy ny fandrobahana ny tranga teto amin'ny firenena ary dia anisan'ny lasibatra tao anatin'izany ny orinasa n'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia izay tokoa ve no entintsika mamaritra ny tantara akoatran'izay rehefa vitsy zay tonga teto amintsika ihany koa ny ampitso ny 7 febroary zany ny 9 febroary ambara teto amintsika fa isy ny hetsika lehibe ho tanterahana ny 7 febroary dia andeha hoeny amin'ny aka ny lapana Ambotsiroatra io Ambotsiroatra io zany efa nomeny amiral Didier Ratsiraka ho an'ny commune Antananarivo renivohitra satria tsy mbola nitsangana akory zany io lapan'ny tanàna io tamin'izany le may tamin'ny 13 May 2017 dia teny Tsimbazaza-teny no niasa ny ben'ny tanàna dia rehefa aveo hoe tsy manana lapany ny tanàna Antananarivo dia ny lapana Ambotsiroatra nomena lapany tanàna Antananarivo saingy tamin'ny taona 2010 moa rehefa nisy ny hetsy-baoaka dia noraisina Andriamatoa Marc Ravalomanana io ho lapam-panjakana tao izy zany no nanao ny fanendrena tao izy no nanoratra hoe izy ny filohan'ny repoblika dia izy no mipetraka tao dia niverina ny taty aoriana mbola izay ny tantara dia ametrahana ny prime ministre notendrena tetsy amin'ny notendrena tetsy amin'ny Analakely zany teo amin'ny lapan'ny tanàna tamin'izany fotoanandro zany nanaovan'ny révolution orange na ny hetsika volomboasary tamin'izany fotoanandro zany dia natao tetsy amin'ny kianjan'ny 13 May izay fanendreny izay dia ny 7 febroary niakatra teny Antaninarenina ary tao Antaninarenina teo zany dia nisy ny sakana nataony ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny EMO ny amin'izay dia nisy koa ny fanakanana hoe tokony tsy oatra isika fa raha ohatra ka mihoatra isika dia mety hitifitra hoy ny général Rasoloarson Dolin amin'izany fotoanandro zany dia nisy moa ny fandrosoana kely any tao anatiny dia velona ny tifitra vary raraka teny ary tsy nijanona teo ihany fa rehefa avy nandray ny namany izay hoe voatifitra dia nibataina dia nisy koa fibatana ny razana rehetra dia mbola raikitra ihany ny fanenjehana hatreny Analakely hatreny amin'ny Totobatina Ambondrona ny fitifirana nataony ny mpitandro ny filaminana mpiambina manokana ny filoha ny lapa sy ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoanandro zany dia ny ampitson'iny moa dia nanomboka nanao fairano ny mpitandro ny filaminana nisy ny fiantsonan'ireo olom-pirenena tsotra izay nanao fanamiana miaramila teny Ankianja tsy azo nidirana intsony teny amin'ny kianja ny 13 May sy teny Analakely araben'ny faleovatena fa tena rakotra mpitandro ny filaminana dia nisy ihany koa nisy miaramila vahiny nanome toromarika teo Ankianja teo tamin'izany fotoanandro zany ary ireo no nanome baiko isamborana sy anenjehana andreo mpanao fihetsiketsehana ireo miaramila ireo ary dia nisy miaramila ny antso moa tamin'izany teto amintsika teny Ankianja hoe zahay nidina teny teo ry fanira zafy manatany teo isika teo mpanao gazety maromaro dia nantsony ny mpitandro filaminana hoe misy zavatra tsy manahirana anay ozy izy no maîtriser azy ataontsika an'izay mihitsy satria eto dia tsy izay tsony ny tompon'ny fibaikona fa ilay vazaha zany ny tompon'ny fibaikona dia teo moa zany no natao ny interview dia natositosika ny mpanao gazety dia voaresaka hatrany andapa mihitsy ary ny anarany tena tamin'izany fotoanandro zany hoe ity olona ity ohatrany somary manahirana atsika dia voaresaka tany mihitsy tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra nataon'ny Marc Ravalomanana teny Ambotsiroatra dia rehefa aveo moa dia
nitony tantara ary nandritry ny fotoana lava be mihitsy saika maty lay etsy-bahoaka tetsy amin'ny kanja ny 13 Mey vokatra efa nenjehana hatrany anelakelatrany ny Beoririka, Analakely, hatrany Tamena, hatrany Andravoahangy, nataony ny mpitandro filaminana hatrany Ambondrona, zany hoe nenjehana hatrany Andavatrano mihitsy ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny taorina ny 7 Febroary taona 2022 ary rehefa avy eo dia nisy ihany koa ny Valmarsa taona 2022 dia teo moa zany ny tenako sy Fabien Rajason zanaky Rouli Mercia tamin'izany fotoana androzany dia niakatra teny amin'ny Kapsat satria hoe misy karazana fiokona ataon'ny miaramila tao amin'ny Kapsat tao dia sambany no nahita zany Colonel Charles Andrianasoavina izany dia rehefa tonga tao moa zany dia niresaka izy ary niteny sy nifampiresaka taminay Mirala dia natao interview zany dia rehefa avy eo moa dia nalefa tamin'ny Ainao Manjery la izy ary nisy panika lehibe mihitsy teto amin'ny firenena dia avy eo niakatra teny amin'ny etamajoro ny ampitsoniny dia nitodika teny daholo ny mason'ny rehetrarehetra satria hoe ny miaramila zany zao no nanomboka nietsika tamin'ny taona 2022 dia hitantsika moa ny teny Ampahibeny reny izay nisy ny ministera amin'ny fotoan'androny izay nisin'ilay karazana hoe fifamaliana teo amin'ireo subalterne sy ireo manamboninahitra jeneraly tompon'andraikitra tao anatin'izany ny amin'ny fanomezana baiko sy ny tsy fanatanterahana ny baiko tamin'ny fotoan'androny dia nitoy ihany moa zany tantara rehetrarehetra zany dia ny afara tokoa tamin'ny hoe famindram-pahefana nataony Marc Ravalomanana tamin'ny fitondrana miaramila teo moa ny contre-amiral Hippolyte Ramarsson sy ny ireo jeneraly izay verina fa londohany satria zoky olona tao anatin'izany miaramila zany dia reny zany no nomena ny fahefana natria ny ambassador Nils Marquardt izay ambassador amerikana ny asa teto Madagasikara tamin'izany fotoan'andro izany ny 19 Marsa taona 2022 ny 17 Marsa moa no nitondra ny taratasy tetsy amin'ny episkopa zany izy fa hoe nafindra ny ambassador Nils Marquardt no nitondra ny taratasy nosoata Marc Ravalomanana hoe namindra ny fahefana ateo nefa dia tsy nekendry Colonel Charles Andrianasoavina sy ny miaramila zany tao anatiny fa tetsy ankilany koa dia nisy ny colonel ny jeneraly tao anatin'ny efitrano ny aty ivelany teny hoe raha vao io Colonel Charles ny tao anatiny hoe mbola mifampidinika aloha zany satria natsoina atao daholo atao ny pastora Lala Rasendraasina ny filohan'ny lehibe ny fiangonana ny kardinaly izay tao anatin'ny tsy kardinaly zany hoe kardinaly tao anatin'ny ekara ny ireo rehetra ireo zany mivondrona tao anatin'ny FFKM no nitarika ny fifampirarahana dia angakaingana ny fivoarana raha ny 17 Marsa tetsy amin'ny episkopa dia reny hoe nisy fanangiana mivozona akanjo ny pastora Lala Rasendrasina izay nataony Colonel Charles Andrianasoavina tamin'izany fotoan'andro zany dia nientina teny amin'ny Kapsat dia teny indray no naravo ny Norbert Lala Ratsirahonana ny raharaha dia nafindra tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny fahefana ary dia namoaka ihany koa ny didiny tetsy amin'ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana fa hotendrena filohan'ny fahefana avo-mpanjakana fahefana avo ny tetezamita Asate Andriamatoa Andry Rajoelina ary prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Monja Rondefo dia nitoy hatrany izany tantara rehetrarehetra zany dia santionany ihany izany resantsika izany fa ny zavatra mitranga rehetra moa dia mbola betsaka ny tantara izay tokony ho fantaritsika ao anatin'ny izao tantara ny firenena nandritra ny 50 taona izao. Tena miainga avy any amin'ny fototra ary tonga amin'izao iainantsika izao. Zavatra fantatra ny antsivatra amin'izay tsotra eto amintsika ny fitakiana politika an'izao zany
miainga milonilony aloha dia tonga ao amin'ny fandrodanana fa tsy misy hoe rafitra tsy mety nitondrana firenena fa andao hovana fa lonilony miainga any dia tonga amin'izay ao anatin'le fandrodanana dia miakatra amin'ny fitondrana rehefa avy eo. Rehefa tonga eo rehefa avy eo tsy manana antoko fa eo vao mamorona anarana antoko hitondrana amin'ny firenena. Eo indrindra le tena olana eto Madagasikara satria raha ny antoko politika le lazainao manamaha izy azy ny etika politika tsy ary mbola misy avy dia tonga dia mitondra firenena teto Madagasikara. Fa lasa mpanohany ireo na lasa mpanohatra rehefa avy eo. Fa le antoko anarana vaovao izay hoentina miakatra eo inona mitondra ny firenena. Any ka tsy fantatritsika intsony hoe inona le tiana atao rehefa avy eo fa eo vao milaza hoe zao le programan'asa na zao le ho atao na zao le. Faharoa, le tantara tena marina le fanazavanao. Ny nalala ny tantara ka tsy eo amin'le toerana intsony dia efa tsy eo izy moa. Ary malala ny tantara ka mbola eo amin'ny toerana tsy hiditra problème zavatra fa dia moka ny zavatra misy. Zavatra mipetraka nefany reny zavatra rehetra reny misy vavolombelona daholo reny fa tonga dia miendro modiboka. Ohatr'izay zany le fitenenana. Ny zavatra tiako tenenina zany ao anatiny dia tsotra. Misotranao tamin'le fijery hoe ry zareo otrik'afo. Miaraka tao anatin'le fijery ireny ny tenako eo amin'ny dokotera Kotomalala manana azy Rajona izay namorona an'io ary le jeune iny no mitondra azy ny dokotera zao. Tantara io ary raha io no fakafakaina sy apetrapetraka ao anatin'ny fijery tena miainga avy any amin'ny 47 minitra fototra hidoroany izany hoe otrik'afo izany. Satria tany amin'izany BBS ny MDRM sy ny padesma sy ny rehetra nametrapetrahana hoe eto ny politika ny Madagasikara n'izao eto n'izao. Izay olona tao anatin'le fandiniana nanganana an'io dia malala ny historika passé sy ny actuel zany nanganan'le resaka politika. Satria zavatra mipetraka tao anatin'izany dia napetraka tsara dokla Radona Persona izay nanangana an'io hoe zao ny tokony atao hitantanana amin'ny politika atsika eto Madagasikara, zao ny tokony ho izy eto tsy izy eto izao. Ka zany raha miresaka tsika amin'ny politika amin'ny Madagasikara tena efa miteny aminao efa amandroan-jafo mihitsy zao mitsangana. Ary ny tena mampalahelo raha eto Antananarivo ny tena mivondrona fa raha mandeha ty amin'ny faritany misy anay ianao tsisy an'izany anarana politika eno eto Antananarivo zany ihany fa nefa reo le ancien reo ihany ianao. Ny zavatra mipetraka zany dia misotranao tamin'ny fametrahana hoe miatrika ny taona fa izao tsika ahoana marina ny tena tantara politika tsika. La question be mipetraka zany satria izay manangana politika dia manome anarana dia mitondra ny anazy. Sotrandrina tsy va? Ia, makasitraka anao ny amin'izay. Dia iazantsika moa no handray ny faneho-kevitra avy any aminareo ialana tsiny satria isika mbola sady mametraka fitaovana no manala fitaovana sasatsasany eny ambony eny amin'izao fotoana izao mety isiny zany karazana fanelingelenana kelikely zany tsy afahantsika tena mandray tsara ny onjam-peo eny ary ratsika ny mpiantsetra manaraka. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ny zavatra hita moa zany ao anatin'le 20 taona farany asy manindro fampianarana. Tsika zao raha miaino ny olona ty antitra ny antsika farafaratra ny manana BBC ao daholo ny ankapobeny tonga dia eto amin'le ady hevitra hoe misy nivona tsisy nivoza ny olona miresaka zany. Dia nosimbaina zany le raha fampianarana teto amintsika. Raha mijerina tao anatin'ny 10 taona farany tena hoe rava le fiarahamonina, potika fiarahamonina amin'izao zao tsisy mba hilalana zany intsony inona atao amin'izay tiana atao daholo. Za mety hoe tena io raha fipaka tamin'ny nosimbaina iny tena fositra io. Amin'ny ohatrany nahoana toetran'ny olona anankiray na tsy lamoty be io olona io na ohatrany ahoana io fa rehefa nahita fianarana io olona io dia hiteny foana misy toetra miabo hita foana eny amin'ilay olona. Amin'izao ngenao ka tena tsy tanona zany fiainana fifanajana zany fifanampiana zany mifampisoloko daholo zao ny malagasy mifampihinana daholo. Zavatra tsisy dikany dia efa ifampitorana fitsarana eny amin'ny polisy naiza naiza. Ary zany ahitana ny pasimbany fiarahamonina daholo zany hoe tsy mba afaka mifampidinika kely ve mifanampy kely ve zavatra kely nge dia efa misy vokany. Dia fomba fijerina
ny ana zany le fampianarana nosony bahina misy no hitako hoe fosotra. De faharoa koa le fanjakana tsy manana politika mazava amin'le tena tsisy zay toy indreo de tsisy manana politika mazava kasi ny fampianarana io. Nefa raha io no milamina hitako hoe voavady daholo hitako hoe 50% problematika malagasy. Anisany moa zany manamarika ny tantaran'ny firenena ny fahasimbana tany amin'ny taona 2017 no efa nametraka an'izany hoe sekoly miangatra zany ny avy eo anivon'ny mpianatra ho mpitsabo atetsy be filatanana niteraka ny raharaha ny 13 May 2017 vokatr'izay endrim-panabeazana hafahafa zay fa vao may ny aratsy koa ilay endriky ny fanabeazana taty aoriana kely satria ny tsy tafita tsony zany le tena hoe endriky ny fampianarana sy ny fanabeazana fa ny voana be tokoa zany taty aoriana satria sarona tanteraka ilay endrim-piaramonina nisy teto Madagasikara na rava n'izao fiaramonina misy atsika izao de niova ny tantara de novana ny tantara ninina novana ny tantara de ny marina zany de tokony nisy tsangana am'izao zany hoe hanoratra ny tena tantara marina teto amin'ity firenena ity ka ny olona manoratra ny tantara ny firenena de olona tsy hoe irona makatsy na mirona makaroa fa mijoro mahitsy tsara milaza hoe izao ny tantara marina tsy hoe entina ankalana an'iza na entina amaly faliana an'iza fa tantara tsy azo kosehina, tantara tsy azo fafana ary tantara mamaritra mahafirenena ny firenena izany ny tokony ary reny tokony ampitaina any anatin'ny hoe fandarana asa ny fampianarana mba aomena mba tonga antsika naiky ny hoe tokony ampihavanina amin'ny tantara ny aloha ny malagasy hoe inona ny tantarantsika ny tantaran'ity firenena ity nge efa tany amin'ny asana 700 lasa tany ho any zany no efa nisy ny tantara n'izao firenena izao hoe inona no mipoirany ny antsoina hoe firenena malagasy azobaty Madagasikara sy ny sisa dia zay tantara zay zany no tokony apetraka mazava tsara hoe mba misy fitoanan-doha inona moa zany ny tena ilaina ny akademia ny mpahay tantara teto amin'ny firenena amin'izao moa efa misy ihany manoratsoratra ny hoe tantaran'ny Madagasikara any anatin'ny sehatra samy hafany dia reny zany tokony kionan-doha mihitsy ahoana ny tena andrafetana ny tantaran'izao firenena izao mba ho tantara marina no ampitahintsika amin'ny taranaka faramandimby fa ny ankehitriny moa zany zao efa trany hoe na ny 10 taona lasa ary de adino ka atahoana moa fa misy koa raha teto filoham-pirenena ny laza fa mbola tsy teraka talohan'ny tantara izy dia tsy fantany tantara tany aloha zany zavatra tena mahonena zany mampalahelo zany ny mpanao gazety ihany koa nefa dia mahalala tsara fa hoe ny firenena dia manana ny tantarany ka na mbola tsy teraka raha ny tena dia tokony ahafantatra ny tantara nisy teto nanao ka ohatra na tsy resaka tsika hoe ny 1990 ka hatrany amin'ny taona 1990 ohatra zany dia tokony ho fantatra zany misy ihany koa nefa ireo mpanao gazety ankehitriny ireo tanora zay vao misandratra apresihana hoe andalina sy amantatra ny tantara satria maro ihany koa no tena tsy nafantatra satria io koa ne miankina amin'ny programa mpampianarana teto amin'ny firenena zany hoe manomboka ny kosehana sy ny fafana tsikelikely amin'ny 7 marsa zao tsika mbola atsiaro ny 1770 mbola ho tsarovana ve zany tantara zany sa hoe avela amin'izay ivalina ny tantara efa nisy koa moa zany nesaka hoe 10 taona taty aoriana tokony efa mifaly amin'izay tsika fa tsy misaona tsony tokony ho adiny zany nefa ny fahatsiarovana ny 1770 ne teto dia ny hoe tena ao anatin'ny fahatsiarovana ireo famonoana fahobena atao tamin'ny Malagasy inona no niteraka ny 1770 zany tantara zany koa ringe mandrakatrehatriny mbola tsy sokafan'ny frantsay ny hoe nisy tantara nitrangany teto hoe ny 1770 rehefa nivory ny firenena mikambana hoe hofotsorana amin'izay ireo firenena mizanana satria ireo no nikambana nanafaka ny frantsay nanafaka azy teo ambany vahoan'ny nazi tamin'ny fotoanandrony dia mba hofotsorana saingy tsy mbola foiny ilay frantsay ilay izy dia namorona zavatra fahafa izy tamin'izany an'ireny 1770 reny dia ohatrany hoe tsika foana diso dia izay tantara marina izay ny tokony avoaka eto amin'ity firenena ity dia izany ny tokony soratana ampatsefo moa fa misy somary olana kely ny fandrenesanao ny onjapeo amin'izao maraina izao ny antony dia noho ny hoe fanamboarana ataontsika
eny ambony any rehefa noentina tamintsika ihany zany fa mety misy fotoana tsy andrenesantsika n'izao onjam-peo zao noho ny fanovana n'izany fitaovana rehetra zany ny fanesorana ny ampahany sasany ampahany manontolo ary ny fanovana ampahany zany hoe karazana transition na tetezamita iampitana any amin'ny fampiasana ny fitaovana vaovao zany dia tsy maintsy misy fanelingelenana kely ao anatin'izay mety tsy arenesanao tsara ny onjam-peo dia antony mahatonga antsika androany sahirakirana kely zany amin'ny fandrenesana fa ho faranantsika indray aloha zany ity androany ity teo amin'izay sehatra ifanakalozantsika hevitra zay tompolasy tsy mivavy ankasitrana ary amerenako ny fialantsiny ihany antsika nohon'izay fanelingelenana izay makasitraka ny Patrika Rakotonirina ny sanalafin'ny teknika tahina Andre Malala eo ihany koa Toky Natenaina nampita ny sary sy ny feo tany anatin'ny tambazotra serasera tany asa misy miditra ihany ianareo ao amin'ny Orange eny tompoko ya miravany ankivy mirava tompoko ahoana monsieur Randir le fandraisana aminareo tena tsy mety mihitsy enonao ngamba va tiany totoy zany amin'ny radio satria le radio zao efa tapitra mihitsy volymy ngefa le feo ohatranay anaty lavaka ka tsy fantatra mihitsy hoe le teknisiana anareo hoe sa le fitaovanareo mihitsy nefa tokony mila araha masokaiky na mba de rena mihitsy aloha fa tena ohatra tsy mety ka tsy afaka mba miantso anareo mihitsy zay no ohatra zany ka de zay mba inofelon'ny mpandrafitra tompoka de mialatsy indrindra de mandra-peona tompoka ya raha mbola ao ianao maheno moa dia efa nambara teo fa tsy henonao zany fa efa manova tanteraka ny fitaovana ray manontolotsika ary raitra dia raitra ny fitaovana ampiasaintsika manomboka eto fa ao anatiny mihitsy tsika antony misy ny fanelingelenana kely izay tsy ahafahantsika maheno tsara ny onjam-peo misy fitaovana tsy maintsy esorona dia misy fitaovana tsy maintsy apetraka dia isika koa miezaka ihany hoe sady tsy ho tapaka ny onjam-peo nefa ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa dia ialana tsiny amintsika zay efa tsy hoe latsony fa efa akaiky zany dia anamarika izay tsingery taona 70 fa volombelon'ny tantara